ny amin'ny valora alina miarabantsika rehetra any tokantrano any manaraka izao fandarana mivantana avy aty amin'ny lapam-panjakana Iavolo izao miarabantsika izay manaraka ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ary ainao manjery sy miankina manana nosy fandarana manokana hita fa ny filoha Andry Rajoelina amintsika vahoaka malagasy amin'ity alina ity miaraka amiko eto ny namana Abraham Zafy avy amin'ny TV Plus Madagascar eo ihany koa Karafenso avy amin'ny Real TV ary rabaina ihany koa ireo olona nasaina anatrika izao fandarana manokana izao miainga mivantana avy aty ny lapam-panjakana ety Iavolo amin'izao fotoana izao andeha hoasaintsika ampanajana ny filoha Andry Rajoelina tonga hoeto amin'ny toerana hitafatafana amin'ny vahoaka malagasy ity. Républicaine Madagascar.
mamerina ny araba ho antsika rehetra izay manatrika izao fandarana manokana sy mivantana avy ety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha hita fa ny filoha Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy. Miarabanao Andriamatofiloha. Ny voalohan-teniko dia miaraba aloha ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izay lina ary manaraka izao fandarana manokana izao. Ampitiavana no hitsidiako ny tokantrano ny malagasy tsirairay avy ary ampitiavana ihany koa no andraisana anareo izay notsongaina hosolotena ny be sy ny maro na ny olobofidy fa indrindra ianareo ampanjaka Tangalameny, Lonaky, Olombe, Sojabe, Printsy sy princesse izay tonga eto. Nasaiko manokana nareo satria ray aman-dreny olobe ny firenena. Amin'ny maha olobe anareo zany dia ho vavolombelona ny teny izay avoaka ary araka ny lazaiko dia hoe ny marina tsy mba maty. Eo anatrehanareo ray aman-dreny, eo anatrehanareo folo alin-da, eo anatrehanareo solotena isa-tsokajiny, olombofidy, olombotendry. Betsaka ny resaka entina ampizarazarana antsika. Raha mbola viza foana ny za, tsy ekeko ho zarazaraina ny firenena, tsy ekeko ho zarazaraina ny malagasy. Ka ny marina sy ny marina ihany ary ny marina trano no etontsika ampandrosoana ity firenena ity. Ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana, ao anatin'ny firaisapo, ao anatin'ny firaisan-tsaina. Tsy misy ny tokony ahilikilika, tsy misy ny tokony avakavahana fa malagasy iray tsika na fon'Andriamanitra ho ray ity nosy malalantsika ity. Miaraba ihany koa anareo telo mianadahy izay mpanao gazety nitsongaina tao anatin'ny maro noho ny hevitra avoakanareo, noho ny fahalalahana sy ny fahaizana anananareo anatin'izany fikirakirana ny asa fanaovana gazety zany. Vonina amaly ny fanontaniana rehetra izay hoentinareo telo mianadahy ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Ary ny farany fa tsy kely indrindra, ny savidiko manokana le hira izay nalefa tao satria ny fiainana rehetra dia mila kinina amin'Andriamanitra. Mavesa-danja iny fa tsy ho voasaboasako eto fa samy mitsakitsako any an-tsainy ny hafatra izay mifono ao anatin'iny hira izay ankafiziko manokana iny. Ny Andriamatofiloha izay telo mianadahy moa araky ny nambaranao teo zany no notsongaina hitondra ny marary amin'ny vahoaka any anivon'ny fiarahamonina any. Araky ny nambaranao teo dia malalaka ny fanontaniana ho apetrakay aminao ary tena malalaka tokoa no inonay fa amalinao an'izany ho falinao amin'ny kitsipo, zany hoe ireo loha hevitra tena mafapana eto anivon'ny firenena no horesahanay telo mianadahy aminao amin'izao takariva izao fa volana vitsivitsy dia hifarana ny fepitaona iasanao Andriamatofiloha. Ho atomboko amin'izay angamba aloha ny
resaka taritresaka voalohany a tsara raha manao karazana bilan kely angamba no ilazana azy ny zava-bitanao tao anatin'izay efa taona mahery izay. Ia fotoanany koa zao i miora ny afahana mametra mandinika ny ireo asa zay natao nandritra n'izay 5 taona latsaka kely nitondrako ny fireneny zay satria eto am-Penoana dia milaza fa ny vahoaka malagasy irery ihany no afaka mametra ny asa vita sy ny asa natao sy ny fifanarahana tao anatin'izay 5 taona zay natao zay. Betsaka ny asa vita nefa eto am-Penoana dia miteny koa hoe mbola maro be ny zavatra tokony atao satria midadasika Madagasikara ary be loatra ny fahatarana zay iainantsika ankehitriny. Hiezaka ny amitsina an'izay hoe efa taona satria raha ny asa vita ao anatin'izay efa taona sy tapany izay dia maro. Eto dia ilaza isaky ny sampana tsirairay avy miora Abraham ary Gasikara raha hoe ny resaka bilan aloha no resahana. Tiako milaza amintsika fa tao anatin'izay fepitaona nisan'ny gouvernement sy nandraisako ny fitantanana ny fireneny izay dia 4198 nisan'ny sekoly na salle de classe natao teto amin'ny fireneny. Hoavan'izany betsaka izany satria 209 000 nisan'ny zaza malagasy nahazo indray zany toerana ianarana. Zay toerana alehanao manerana Madagasikara dia misy foto-drafitrasa avokoa. Ray zay resakitsika hoe mianatra tsy misy boky aza sahirana, mianatra misy boky sahirana, fa vao mainka mianatra tsy misy boky. Zay ny antony nametrahana hoe ndaotsika mba anamboatra anao boky, anao dictionnaire ka 10 080 583 izany hoe folo tapitrisa mahery ny boky ny zarena tamin'ny zanaka malagasy. Ho an'ny olona tsy mananjanaka mianatra any amin'ny EPPCG mety tsy mahatsapa an'izany fa ny zanaka malagasy tompoko dia misitraka an'izany avokoa. Akoatra ny tablier zay alehanao rehetrarehetra manerana ny Madagasikara dia manao tablier daholo zao, manao sandale. Ary ireo mpianatra zay tena sangany dia mena bicyclette, mena tablety. Zany zany ny eo amin'ny lafy ny fampianarana. Ny amaranako ny fampianarana dia ny resaka cantine scolaire, ny sakafo any ampianarana. Nisy budget goavana be mihitsy natokana tamin'izy io, ary tamin'ny taona tany amin'ny taona 2018 any 200 000 latsaka nisan'ny olona nisitraka an'izany cantine scolaire zany. Fa tamin'ity fitondrana ity dia 1447 EPP zany hoe 368 000 nisan'ny mpianatra nisitraka cantine scolaire, ary amin'izao 2022 hiditra 2023 zao dia 728 000 ny olona misitraka an'izany cantine scolaire zany. Zay ny teneniko anareo hoe tsy olona mitabataba vitsivitsy na olona miteny mafy no manana ny rariny, fa ny olona rehetra any ambany voalohany dia mahatsapa niezaka ataon'izao fitondram-panjakana zao. Miteny anareo mbola tsy afaka ao anatin'ny fahantranotsika ekeko zany satria fa latsaka lalina loatra ity fireneny ity. Ary zay no antony zay hoe tsy maintsy ataontsika zay ampisandratra n'ity firenena ity mba ho firenena mandroso. Misy zavatra io lafin'ny fahasalamana vao afaka maly ny antsoan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka, monsieur le ministre, mba omeo anahy kely mikasika ny tantaran'ny hôpitaly eto Madagasikara.
meny monsieur le ministre ana areto ny saritako ny sainy ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ny hôpitaly zay natsangana teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 1891 ny hôpitaly voalohany teto dia ny hôpitaly zay io hôpitaly io moa zany dia hoe Soavinandriana satria ny ampanjaka no nanao an'io, ny Ranavalona fahatelo io Soavinandriana io, mpanjaka Ranavalona fahatelo nanao an'io, zay natao hoe Soavinandriana, Andriana Manasoa. Zay le tantaran'ny firenena tamin'ny 1891. Avy eo tonga ny frantsay dia natao hôpital Gérard Aérobique. Vita zay dia natao hôpital militaire rehefa tonga ny président Ratsiraka dia hôpital militaire. Zao ny saritako ny saitsika vahoaka malagasy ray manontolo. Raha resaka fahasalamana, ny mponina mitombo fa mifoto-drafitrasa teto amintsika tompoko dia tsy mitombo. Io ny hôpital militaire tamin'izany hitantsika io. Eto dia ny hôpitaly natao teto à Madagasikara nanomboka tamin'ny 1891 mandra-pahatonga tamin'ny 2015. Madagasikara mpanao gazety tsara fa mba jerevy tsara le chiffre avoakako reto afaka manao analyse ianao dia misy fanontaniana mba tiako apetraka ao ho an'ny ireo mpanao politika. Ary tadivy tsara satria zay ny natsoko anareo ray aman-dreny ampanjaka reto satria marina sy ny chiffre zavatra reto zay avoakako aminareo eto dia tsy misy nofinofo fa tena zavatra tena izy. Ny hôpitaly nanomboka tamin'ny 1891 ka hatramin'ny 2015 5 ny hôpitaly nanerana nosy. Ny hôpitaux universitaires, ny hôpitaly lehibe zany, tsy miteny ny hôpitaly kely fa ny hôpitaly lehibe. Ny hôpitaly any Diego ao nareo ray aman-dreny tamin'ny 1801 natao. Ny hôpitaly tao Fianaratsoa tao Tambobe tamin'ny 1802. Ny hôpitaly tany Toamasina ao Toamasina Analaknina tamin'ny 1803. 1900 zafady tompoko 1900. Ny hôpitaly eo a Befilatanana tamin'ny 1926. Ny hôpitaly maternité ao a Befilatanana tamin'ny 1957. Ary ny filohan'ny Repoblika tokana nanao hôpitaly teto akoatritsika zao dia ny président Philibert Tsiranana tamin'ny 1965 nanao any HGRA. Zay ny natonga ana tamin'ny tetezamita tsisy famatsim-bola nanao hôpitaly isaky ny Remvo partany. Nanao tany Mahajanga, nanao hôpitaly tany Toliara, nanao hôpitaly tany Fianaratsoa, nanao hôpitaly teto Antananarivo, dia nitokanana tamin'ny teto Antananarivo ny hôpitaly Manarapenitra teto nitokanana tamin'ny 2012. Zay ny hôpitaly eto a Madagasikara. Fanontaniana mba tiako apetraka Gasikara, manontany io ny filoham-pirenena zay mbola eto manontany io ampitiavana fa tsy fampiananana. Ireo filoham-pirenena zay nitondra teto mba hafiry ny hôpitaly nataony zareo teto Antananarivo na manerana ny Madagasikara. Fanontaniana zay. Tompoko lahy sy tompoko vavy ianareo rehetra zay manatrika etony. Ny hôpitaly natsangan'izao fitondram-panjakana zao tao anatin'ny efa taona sy tapany 20 tsy resaka rendrarendra zany fa fitiavana ny vahoaka malagasy. 20 ary anisan'izany ny hôpitaly zay efa nitokanantsika hitanareo tao io any Morondava, zao ny hôpitaly ataontsika. Mendrika an'izao ny vahoaka malagasy hatrany Mantsara, Ananalava, Mampikony, Akilizato, Maintirano, Antsalova, Manandriny, Vohibato, Ambomasoa, Belohandroy, Vondrozo, Ivohibe, Tanambao Manapotsy nanovana hôpitaly
avokoa amin'izao tsika miteny zao. Ary faharoa, ao anatin'ny tetikasa zay atao ihany, betsaka ny mila fahasalamana zany, ary raha fa tsy manana fitaovana ianao dia sahirana. Scanner folo efa tonga ao, zay apetratsika ao amin'ny hôpital militaire, apetraka any Ambatondrazaka, any Fort Dauphin, any Anosy-Be, Sambava, Maroantsetra, Fenariveste, Manakara, Morondava ary Manjotsara. Mbola hôpitaly zay teneniko zay, izahako fitininy fa raha ny zavatra vitatsika no tantaraina eto, na maraina ny andro ary tsy ho vita. Zay ny zavatra razeko aminareo. Betsaka ny olona marary voan'ny cancer du sein. Rehefa niara-niasa tamin'ny tompon'andraikitra sy atokony dia manodidina ny 1600 eo ny olona voan'ny cancer ny sein na ny nono, ary io nefa sitrana somatsara io raha detektena meloa. Dia ny vehivavy mihoatra ny 7 taona, indray mandesa taona farafahakeliny tokony manao an'izay détection zay. Efa nanafatra tsika any rehefa ho tonga dia apetratsika isaky ny renivohim-paritany ny appareil mammographie zay hoentina hisorohana zany cancer na homamiadana ny nono izany. Ny resaka ambulance, betsaka amin'ny fitondrana mifandimby, 147 ny ambulance 4x4 zay isaky ny mitsidika toerana tsy maintsy manolotra ambulance. Ny ambulance dia entina anavotana ny ain'izay marary, ary ny ambulance zay natao matetika nisy tondra indray occasion beny fa ambulance vaovao daholy, ary misy ny appareil famonjena ny aina rehetrarehetra ao anatin'izany ambulance zany. Ezaka natao daholy zany ao anatin'ny fahasalamana. Ny fahasalamana nefa ny hôpitaly tsy mandeha ila ihany koa, fa ao ropitsabo. Zay nanomboka tamin'izao fitondram-panjakana zao dia nametraka mihitsy ny toromarika mba hifandraika amin'ny filan'ny vahoaka ny asa rehetrarehetra zay atao. Zay ny nanaovana raha resaka fahasalamana ihany dia nametrahana ny hoe nanaotsika recrutement ana 4500 na 500 ny mpiasan'ny fahasalamana lasa fonctionnaire avokoa. Zany zavatra lazaiko anao rehetrarehetra zany tsy tsapan'izay tsy nanao, tsy hitan'izay minimikipy, fa fantatry ny olona zay nahasoa. Zay ny zavatra lazaiko amin'azy. Raha resaka eo amin'ny bilan ihany moa izy miora teo, dia hiditrisika amin'ny resaka fitsarana ny tribonaly. Mba azontsika tsaina ve vao omaly tany Sainte Marie, nisy nitaky ny olona atao hoe nisy olona nitondra sambo maty le moteur, dia nidedavina le olona fa nisy loza ny tranga, dia manangataka le olona atao hoe mba avelao ny helika n'le olona monsieur le président mba mangataka zay. Fa izaho le olona roa zao dia hoe anafeny arivo atsinanana. Sainte Marie hatramin'izay na Madagasikara ny Madagasikara tsy nisy tribonaly. Mba azonareo an-tsaina hoe district anankiray tsy misy tribonaly. Itsika zao fitondram-panjakana zao no nanamboatra tribonaly any Sainte Marie, ary tsy Sainte Marie ihany, any tany Ambilobe, tany Sambava, any Besalampy, dia nanao ihany koa tsika fonja marobe satria tsy manaraka ny zon'olombelona ny olona voafonja zany dia ahintsy amin'ny lalana tsy mety zay nataony. Ny fonja zany tsy fanao enao, ny fonja eto Madagasikara. Zany no zavatra nataontsika, ary indrindra moa zany mbola be dia be ireo construction na fananganana fodo-drafitrasa izay nataontsika. Raha resaka fonja ihany dia mba fantatrareo fa tsy hafaha zany tamin'ny président Ratsiraka. Tamin'izay zany nisy fonja farany natao teto Madagasikara tamin'ny 1982. Fa tsika zao
manao ny fampandrosoana mirindra dia nametraka an'izany vodidrafitrasa rehetrarehetra zay no resahako teo zay. Ankoatran'izay eo ny stade satria tsy adino ihany koa ny tanora. Stady 20 no natangatsika tao ny tany Mahitsy, any Ambodiatrimo, any Ambalavao, any Fenerivo Atsinanana, any Iosy, any Ambovombe, Manakara, Ambositra, sy ny maro tsy voatanisa nanamboarana kianja manara-penitra avokoa. Ny gymnase dia eo andalam-pamaranana ny gymnase tsika zao. Satria maromaro ny gymnase natao, Fort-Dauphin, Sakaran, Pani, Iosy, Maintrano, any Tuléar, any Mantsara, any Majunga. Betsaka ny fotodrafitrasa nataotsika. Ny tiako lazaina dia zao, ny rehetrarehetra nataotsika, napetraka aloha mba hoe anatratrarana ny fahatarany Madagasikara, dia ny fanaovana fotodrafitrasa manakaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka. Tsy misy olona na iray aza no afaka hiteny fa tsy ilaina ny hôpitaly. Tsy misy olona na anankiray aza nilaza fa tsy ilaina ny tribonaly. Tsy misy olona na anankiray aza nilaza fa tsy ilaina ny sekoly. Olona efa maty eritreritra zay miteny fa tsy ilaina zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny voizina sy lazaina ankehitriny ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana na ny resaka décentralisation. Nanao dingana goavana betsaka ao anatin'izany amin'izao tsika miteny izao. Satria raha tsy amidina fotsiny aho hoe inona indray ireny fitsinjaram-pahefana mihoatra no ny fampetrahana aloha ny fotodrafitrasa zay omenan'ireo eny amin'ny collectivité décentralisée ireo. Jereo tsara ary ny tantara tsy mba fanadiny. Mbola resaka maromaro moa fanontaniana napetraka reo eo rehefa avy eo. Fa ny tiako saritana ny saintsika fotsiny dia tandremy fa raha nanao ny bilan isika zay ho teneniko anareo tao. Fa raha nisy ny filoham-pirenena nametraka zavatra lova ho an'ny taranaka dia ny président Philibert Tsiranana. Tamin'ny président Philibert Tsiranana ny tatana efa nisy ny usine nanaovana ny Renault teto Madagasikara. Izy nanao ny aéroport voalohany teto Antananarivo, nitondra ny flotte Boeing voalohany teto Antananarivo. Ny ministère ao anosy rehetra ireo na le hôtel Carlton Hilton io tamin'ny 1964 no natao, Philibert Tsiranana nanao an'io. Ny ministère ny éducation nationale zao tamin'ny andron'ny Philibert Tsiranana no nanaovana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Tiako lazaina aminareo betsaka ny zavatra natao. Fa zao mila mitandrina antsika. Satria nolazaina ny filoha Philibert Tsiranana fa olon'ny frantsay. Nolazaina ny filoha Philibert Tsiranana fa mpamadika. Dia nidorana grève ny mpianatra tamin'ny 1972 dia mainy hôtel de ville. Fa le olona nandorana ny hôtel de ville sy nitarika ny olona rehetrarehetra teny tsy nisy navita nanangana ny hôtel de ville ny Antananarivo. Fa ny andro maire tanora tamin'ny 2008 no nanangana indray izany hôtel de ville izany. Hitanareo io zany zavatra lazaiko zany nareo ray aman-dreny ampanjaka zavatra marina no teneniko anareo. Ary za dia marina no teneniko anareo eto androany fa tsy andainga aminareo aho. Zay no nampianatsoko anareo ary misaotra anareo satria maro aminareo ny avy lavitra. Zay monsieur le président ka tonga any 10 andro vao tonga any. Dia misaotra anareo fa tonga eto. Zay raisitsika ato anatin'ity lapa-panjakana ity satria manamarika ny tantara ary vavy olombelon'ny tantara ianareo tsirairay avy. Ao anatin'izay miresaka décentralisation ihany. Nomena 4 ny chef district rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Nomena fitaovana fanamboaran-dalana ny gouverneur rehetra manerana ny Madagasikara. Efa nisy zany tany aloha
tamin'ny andro ny dadabe tsiranana fa misy koa zany ankehitriny tamin'ny andro ny président Andry Rajoelina. Ny birao an'ireo commune zay natao any Amaiva Tanàna, any Bekily, any Ambosary, maro ny birao an'ireo chef district rehetra zay namboarina nisan'izany ao Fianaratsoa, ny any Morondava, ny any Antsirabe, ny ao Tsiromandidy, ny any Antsiranana, ny any Ambositra, ny any Mananjary. Zao hitanareo zao. Raha neona tamin'ny vahoaka dia ozy zao mety ve sa tsy mety, tsara sa tsy tsara. Fa mivaly teny efa fantatro ny tenenin'ny vahoaka. Ao anatin'izay ihany dia mbola betsaka miora Abrahama sy Gasikara raha ho tany-tsainy fa loko mijanona hatreo satria tsy afaka hivalam-paratsika ihany koa ny fotoana fa ny zavatra tiako lazaina aminareo ny asa mafy tsika, ny asa mafy ho an'ny vahoaka, ny asa mafy ho an'ny tanindrazana ary misy vokany zany na dia mbola tsy ampy aza ekeko zany satria mbola maro ny malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana, mbola maro ny malagasy tsy ampy fivelomana, mbola maro ny malagasy izay mijaly ary izay indrindra no ny antony mbola mampijoro aho no ny fitiavako tanindrazana, no ny fitiavako amin'ny malagasy. Makasiraka Andriamatoa Filoha satria miarabanao voalohany indrindra, misaotranao ihany koa amin'ny fanasana ny tena sy ny Real TV Madagasikara, voninahitra ho anay miarabantsika rehetra atao anaty efitrano izay manotrona isika rehetra ny tokantrano. Andriamatoa Filoha, mieno ny bilan izay resahanao dia ilako tsino mahatsiaro anao tamin'ny fampelezan-kevitra. Andriamatoa Filoha, mahafinaritra no maheno ny asa vita ary mino afa tsy misy miteny hoe ratsy ny mahavita fotodrafitrasa ho an'ny taranaka amin'ny fandimby fa ny fantaniana mipetraka dia hoe lara-pamehana ve zany Andriamatoa Filoha amin'ny zavatra iainany vahoaka, amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena ankehitriny, ny asa izay natao, ny fitondram-panjakana tarihanao sa mety ho rendrarendra fotsiny tsiradradratsiaritra ihany iny fa raha miresaka tsika hoe bilan Andriamatoa Filoha, efa taona sy tapany afaka 3 andro no nitantananao ny Madagasikara, zany hoe nanomboka ny 7 janoary 7 jolay 2024 ary enimbolana sisa no hitantananao ny firenena rato ka tsy kandida ianao satria hifarana amin'ny 7 janoary 2024 saingy 2 volana sisa raha ohatra ka manapa-kevitra no kandida ianao satria tsy maintsy hametra-pialana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara araka ny lalam-panorenana 90 andro mialohan'ny fihodinana faharoa. Andriamatoa Filoha, ny code de popularité anao tany amin'ny 2024 tsy nisy nanana ny ohatran'izany fa ambony be anao ary tena niandry anao ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, tena nanantena fahasambarana ny vahoaka malagasy tany amin'izany 2024 zany ary raha nanaraka ny propagandinao isika dia natsapa ny malagasy fa sambatra i Madagasikara raha zany Andry Rajoelina zany no tonga eo amin'ny fitondrana. Malheureusement moa tsy tratra premier tour fa deuxième tour fa lany ianao ary tonga teo amin'ny fitondrana. Ankehitriny ianao mitantana ny Madagasikara, marina avokoa ny voalazanao rehetrarehetra teo Andriamatoa Filoha hoe nanao nareo fotodrafitrasa ny resaka eto, béton ny resaka eto, tsy nisy ny teny hoe ratsy ny hôpitaly, tsy nisy ny teny hoe ratsy ny sekoly, fa le hôpitaly ve misy mpiasa ao anaty, misy dokotera ve, mbola mandovola ve ny malagasy vo afaka mitsabo teny, raha tsy manam-bola ve ny malagasy, mbola velona ve ny avany, le sekoly voajery ve ny any ambany ravinkazo, ilay sekoly mbola mandovola ve le mpianatra any amin'ny EPP androany, miresaka fitsarana ianao, mafinaritra toy ny tany Sainte Marie vao omaly, fa mbola misy ve ny kolikoly Andriamatoa Filoha ao anatin'izany fitsarana zany, tena ho an'ny marina tokoa ve zany sa ho an'ny manam-bola zany fitsarana zany, zany ny fanontaniana apetrako aminao
ka raha mitina ny bilan ianao andre matofoloha dia indro ny fanontaniana mahitsy satria todika tamika ianao to dia mba hitodika aminao ihany koa hoe andre matofolohan'ny repoblikan'ny Madagasikara andry ny Irina Rajoelina larana voalohany eto Madagasikara tompony fanapa-hevitra aminao tompoka sambatra ve ny malagasy androany mijery anao sy meno anao io miatana ve ny malagasy androany mijery sy meno anao io ary ny farany dia hoe mandroso ve Madagasikara androany tanteraka ve ilay hoe tsy vita tao anatin'ny enimpolo taona no fitainao tao anatin'ny fataona sy tapany nitantananao ny firenena makasirika andry matofolo. Ya ny zavatra mora indrindra amin'ny fiainana dia ny tsikira fa tsy manao nenenina tsotra be zany gasikara ary ny zavatra tiako lazaina aminao a ny mpanohatra zay nylazaina rehetrarehetra teo a nametraka fanontaniana dia mba tiako apetraka ao aminy normal raha ny hitaritsika normal raha ny nahantrotsika satria ny zavatra rehetrarehetra nataotsika tsy lahara-pamehana tamin'ny zareo normal ve raha ohatra ka tsy nisy nanamboatra hôpitaly mihitsy teto hatramin'izay nefa ny vahoaka mitombo tsy te hanonona anarana filoham-pirenena fa mba hapetrao amin'ny zareo ny fanontaniana dia avoay firy ny hôpitaly nataonao zareo raha izay tsy rendrarendra zany gasikara ho an'ny olona zay tsy mila hôpitaly rendrarendra ho an'ny olona zay tsy manana zanaka mianatra any amin'ny EPP mety hoe rendrarendra ny zavatra ilaina amin'ny fiainana dia fanetreteny ary lazaiko anao fa za zao sorako an'Andriamanitra lehibe fa dia ary zay ny mbola angatahako anazy isan'andro no fahendrena ary indrindra manetriteny raha zavatra ray lazaiko aminao zay fanetreteny zay alohan'ny amaliko ny fanontaniana zay napetraka ao tao hoe sambatra ve ny vahoaka malagasy mandroso ve Madagasikara tena fanontaniana mila apetraka tokoa zany sambatra ve ny vahoaka malagasy fa ny fanontaniana tiako apetraka ny gasikara dia hoe efa sambatra ve ny vahoaka malagasy efa niaina tao anatin'ny fahantrana hatrizay ve ny vahoaka malagasy gasikara mbola ao anatin'ny fahantrantsika ary zay ny teneniko anao tao ao anatin'ny fahantrantsika ary zay ny mahatonga hiasa mafy saingina mpanantena ianao tamin'ny propagandy fa nafaka ny Madagasikara ao anatin'izay fahantrano zay ny tsy vita enimpolo taona ho fitainao 5 taona hono ay gasikara dia matofoloha ny hôpitaly zay nataotsika andoavam-bola ve ray aloha no antaniko anao ny hôpitaly ny fotodrafitrasa zay nataotsika rehetrarehetra tao zavatra tsy vita tao anatin'ny enimpolo taona anie zany tsisy nanao anie zany ny tribonaly tany Sainte Marie nisy ve zany tao anatin'ny enimpolo taona sa tsy nisy anie zany ianao nefa mahita ve fa mamala ny filany vahoaka androany zany rehetra tany sainao zany andre matofoloha hitanao i gasikara ianao zany tsy afaka ny hoe ho tratra ao anatin'ny 5 taona hitanao ny frantsay ary miteny hoe Rome ne s'était pas fait en un jour tsy ao anatin'ny tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fanarenana nyty firenena ity tsy vita ao anatin'ny herintaona tsy vita ao anatin'ny 2 taona fa tsy maintsy natao ary tsy maintsy natomboka ny asa rehetrarehetra zay nataotsika ankehitriny zay olona milaza koatran'izay gasikara tsika mantsy milaza matetika tsika dia ny tiatsika ary ny problème tsika malagasy dia manao tsy aketsika lany andro tsika amin'ny fidiana hevitra manao faux débat fa tsy mba mitondrotsika solution na vahaolana fa dia tsikera zay ny zavatra mampalahelo amin'ity firenena ity za homme d'action gasikara za olona mandroso olona miasa ho an'ny firenena
mbola mahantra ny malagasy mino tena miteneniko anao zany ary zany no mampangotsongotsoka anahy rehefa mahita ny reny malagasy reny miteny anao teo code de popularité mety hafa mifandrefinareo azy fa hafa ny zavatra misy sur le terrain teny anao Gasikara aza tsaraina amin'ny Facebook io tsy ny olona manao tsy ny olona mikritike anao 1000 na 1200 raha misy commentaire 1200 zany mikritike anao Facebook way efa tena mibotsina be zany hoe tena efa tsisy dika antsony zany le fitondrana fa zao tandremy fa sondage tsy izy ny Facebook fa ny sondage tena izy eny amin'ny kanja tena anao eto misaotra ny vahoaka malagasy ray manontolo fa tena communication ne zany natao tamin'ny 26 juin zany aza misy makeny mamasina aza misy manankatsainy io filoha io tsy tokony manao revue militaire aza manaiky baikony io nareo nitafika sorako nitafika eto misy rafitra eto amin'ny firenena ary misy lehibe filoha faratapiny ny folo anday eto oresantsika iny ao anatin'ny nationalité azafady Gasikara alonga mba Abraham ndray mbola tsy vita ny fanazavaiko satria resaka sondage matso hoe code de popularité ny resahan'ny Gasikara teo za eto misaotra ny vahoaka rehetra satria na dia nilaza ny mpanohatra na dia nilaza ny olona rehetrarehetra hoe aza tonga eny Mahamasina efa imbetsaka nanao matso teo Mahamasina tsy voalohany efa imbetsaka nanao matso teo tamin'ny tetezamita nanao matso teo tamin'izao fitondra zao mandako zao inefatra fa ndimy ngamba nyty raha tsy diso no nanaovako fisafona andia tafika fa mbola tsy nihetsi-pohatra zany satria raha mafy be ny fanenjehana narary ny malagasy kely izy hoe tsy tokony hisafy ny andeha tafika fa tamin'ny safy ny andeha tafika ny poniny eto Antananarivo tsy mba expressif natriny ary ianao tsy oatra ny any amin'ny faritra ny any amin'ny faritra tany Sainte Marie zao omaly tonga dia trina ianao président na mikabary fa spontané mivatana fa tamin'izany nanao fisatofonana ny andeha tafika lazaiko anareo fa nihetsi-po satria fankahirezana fanohanana no nataony vahoaka tena migrada ary isorako manokana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay teo tonga tamin'iny farany Abraham satria miresaka code de popularité ihany Gasikara rehefa makany amin'ny faritra tsy misy olona tanterany zany tsy misy olona omena voly zany fa misy olona mandeha tongotra mandritra ny adiny 5 hoe te ahita ny filohanay zay ny sorako ihany koa ary ny code de popularité tsy any amin'ny Facebook Abraham fa sur terrain koa tsy tetetika fotsiny manahirana matsy andre matofilo ianao manko miteny chiffre dia tsy maintsy mamaly chiffre ao anatin'izy satria tena miandry anao vahoaka malagasy anao za tena misaotra anao tany amin'ny valandretrana coronavirus matsy ianao nyresaka farany tamin'ny vovoka manao ny malagasy ray matofilo tena misaotra andre matofilo fa ianao moa nyresaka chiffre ny tany sainao teo ity chiffre ny banque mondiale ty meko anao ty raha 7.7 isan-jato ny tamin'ny fantrana tamin'ny 2024 talohany nandraisanareo fahefana andre matofilo tsy haiko nananao zany taremarika zany ankehitriny efa taona sy tapany aty aoriana ny tantananao amin'ny Madagasikara 2.20 isan-jato ny tany fantrana raha totsika nikajikajy zany dia mitombo 2 tapitrisa ny isan'ny olona miaina ao anatin'ny fantrana lalina tao anatin'ny efa taona ary ny emotra any amin'ny firenena fahefatra manitra indrindra i Madagasikara dikan'izay ve zany tsisy impact tany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve reo asa rehetra ny tany sainao toereo andre matofilo ary tena manaiky mihitsy ny ve ianao andreo tamerimaka izay avoaka ny banque mondiale reo ao anatin'izany rehetrarehetra
Ya tsy fantatro hoe satria nresaka taremarika ianao teo masika mba ya meko tena ihany keo mahafinaritra anahy mihitsy ny fanontanianao i gasikara ny taremarika amaranako ny hafa omeko ny hafa ya misaotra to tena tsara ny miresaka taremarika gasikara fa tsy fantatro hoe sitinina no nangalanao an'le chiffre anao mitaby banque mondiale ndre matoa filoha dia tonga dia mahita diso ny chiffre anao fa tandremo fa misy fake koa reny indraindray fantatro fa tsy maintsy ametraka an'izay fanontaniana izay ianao makasiraka to ary za dia efa mijery mihitsy tamin'ny chiffre amin'ny banque mondiale tena izy chiffre amin'ny banque mondiale dia ny tany fahantrana source banque mondiale aloha afaka alefan'ny mpiara-miasa amiko any aminao le lien rapitso na rehefa avy eo ihany tamin'ny 2001 gasikara ny pourcentage ny fahantrana teto Madagasikara 71%. Tamin'ny taona 2005 74%. Diso le 82%. Noho ny coronavirus, noho ny zavatra rehetrarehetra nitranga teto na dia betsaka aza niezaka omentsika ary satria mbola omeko chiffre hafa amin'ny banque mondiale le renao rehefa avao fa le tany fahantrana fotsiny. Tsara ho fantatrao fa tamin'ny fitondrany Didier Ratsiraka tamin'ny 1999 no nidina 67% ny toan'ny pauvreté teto. Fa noho ny crise, noho ny korotana izay nisy teto amin'ny firenena tamin'ny 2001 tonga dia nilatsaka tany amin'ny 71%. 2005 74%. Ary tsika anisan'ny firenena nahatana an'izany fahantrana zany. Zay ny voalohany satria amin'ny 2022 zao ekeny tsy 82 fa 75%. Zany hoe tsy mifanalavitra tamin'ny 2005 ny toan'ny pauvreté gasikara. Ny milaza ianao hoe fa efatra mahatra indrindra disoko ihany koa tsy nihetsika ny classement antsika amin'ny fahantrana mbola omeko anao ihany koa ny classement amin'izay satria miresaka classement ianao omeko classement maromaro ianao rehefa avy eo i gasikara fa zay ngamany ihany no afaka lazaina mikasika an'izay. Eny ary mbola tsy tara angamba raha miarahaba ny tenako Andriamatofo loha Miora sy gasikara satria ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao miarahaba nareo miaraka manolotra ny fandarana amin'izao alina izao miarahaba indrindra ny Andriamatofo filoha ary miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandarana manokana iarahana amin'ny filoha Rajoelina amin'izao alina izao arabaiky manokana satria Andriamatofo filoha tamin'ny fanombohan'ny fandarana teo dia maro ny fanomariana fa tapaka ny jiro amin'ny toerana maro eto andrenivohitra ka betsaka no mitaraina fa tsy mahafaka manaraka an'izao fandarana manokana iarahana aminao izao asa moa ataontsika hoe atsasakadiny teo renana mba rehefa ambany verina izay jiro izay ataoko fa mefa mahazo tatitra mahakasika an'izay ianao Andriamatofo filoha fa dia mety hoe amin'ny alalan'ny tambazotra angamba no anarahan'izy ireo an'izao fandarana manokana izao. Andriamatofo filoha Rajoelina miaino le bilan narahanao teo ohatran'ny araka ny nambara teo hoe ohatran'ny mbola manana fotoana lava be ianao hitondrana anatanterahana sy mbola anaovana indray anavaozana indray promesse présidentielle anatanterahana indreo nambaranao teo ireo miresaka ny fitsikirany ianareo teo tany amin'ny taona 2024 tao anatin'ny fitondrana teo aloha Andriamatofo Andry Rajoelina teo anatin'ny toerana fanoherana ianareo tao anatin'ny toerana fitsikirana ianareo ainareo tsara manao an'izany fitsikirana izany rehefa tsy teo amin'ny fitondrana ianareo ary anisan'ny ambarako foana fa anisan'ny mora ny mitsikera mora ny maka an'izany fahefana izany zao nareo eo amin'ny toerana sarotra Andriamatofo filoha ny mitazona an'izany fahefana izany inoko fa iainanao zany any amin'ity amin'ny taona 2020 sy 2020 ity miresaka statistika ianareo miresaka fandaharana ianareo miresaka rang ianareo Andriamatofo filoha miresaka taux de croissance ianareo miresaka inflation ianareo inoko kosa fa tsy diso raha ohatra ka ny taremarika avoaka koa 10.9 tamin'ny janvier 2023 ny taux d'inflation
tamin'ity taona 2024 ity tarimarika navoaka ny FMI resaka tarimarika daholo zany ndre matofilo fa raha ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao mikaikaika amin'izany alafo ny fiainana izany andre matofilo atoka ihany koa fa tonga any aminao izany tatitra izany amin'izao fotoana izao ny euro anankiray vidiana 10,000 ariary ny litatry ny menaka andre matofilo manodidina ny 1,000 ariary ary ny kilao an'ny vary manodididina ny amin'ny 4,000 ariary mety mihoatra mety latsaka arakaraka izay vidiny sy ny karazana vary eny antsena izay andre matofilo averina le fanontaniana io raha miresaka bilan ianao reny ny chiffre zay ihany koa ny zava-misy ety antsena ahoana no mety ho fahitanao an'izay ara-toekarena sy ara-tsosialy izay. Ny ara-tsosialy i Abrahama dia anisan'ny fatohana betsaka mihitsy ny fanampiana ny vahoaka ary amiresaka ianao hoe sandam-bola aloha fa aveo tsika iresaka n'ilay taux d'inflation misy tableau ho asehoko anareo rehefa aveo milaza ho inona ny ezaka no nataontsika fa Madagasikara no anisan'ny firenena tsy nisy inflation goavana manerana ny Afrique continent africain 25e mitsika ny pays misy firenena maro ny taux d'inflation io asehoko anao io i Abraham ka jerevanareo jerevy tsara ny Soudan 138% ny inflation Zimbabwe 104% Madagascar 8% chiffre ameko anareo io source Gaspard source ny Banque mondiale ataovy le bebe le izy mba jerevantsika rehetra ane mba jerevantsika tsara mihitsy le soratra ataovy le bebe kely le tableau teo ny zafady voilà satria miresaka ianao Abraham efa fantatro fa metraka an'io nareo satria nisy milaza fa mahay toe-karena nanao fandaharana atao aminareo tao diso daholo ny zavatra teneniny ary mampalahelo eto amintsika diso matetika ny chiffre avoakan'ireo mpanao politika izay makao amin'ny fandaharanareo dia ohatran'ny mihinan-dalitra ampinanana lalitra le vahoaka malagasy satria tsy marina ny tena lazaina zay ny netim-boaka hoe ny anany tena marina jerevy tsara na ny Sénégal ary 9,7 ny inflation ny Maurice 10,8 ny any Angola 25 ny any Ghana 31 fa ny antsika 8,2 noho ny fahaizana amin'ny tatany zany topolasy topovavy azany maizina ihany no jerevantsika mahantrotsika fa niezaka nataontsika nizaniza ilahatra nizaniza ijoro betsaka niezaka nataontsika Abrahama razafy ny zavatra farany tenenao amin'izay tsy misy amin'io firenena anankiray satria ny tatatatana indray ankehitriny dia hoe 5,000 ariary ny 1 euro raha tsy nay ny tatantsika efa 10,000 ariary fa ny fahaizantsika amin'ny tatana dia mbola voatana 5,000 ariary ame exemple ray ohatra ray aminao jerevy ny ka any Liban any Liban no ny antony maro samihafa ny problème ara économique dia ny karama farany ambany tany Liban dia 675,000 livres zany hoe $450 ny karama farany ambany fa noho ny olana ara économique goavana be ao Liban $30 ny karama farany ambany amin'izao tsika amin'ny teny zao ary tsika eto Madagasikara tsy tratran'izany mba nanana expérience ihany ny tatana ny teteza mity ary manana expérience mihitsy tatana sy mbola mitatana n'ity firenena ity tiako lazaina aminareo alohantsika mba amin'ny fomba mahitsy amin'ny fotsy miangatra amin'ny fijery madio no hitsarana ny asa zay vita sy ny asa natao. Ny Andry Batofilo mikasika ny sosialim-bahoaka
miandry ny vahoaka malagasy zany hoe misy hetsika ataon'ny fitondram-panjakana mba hanamaivanana izay fahasahiranana ny vahoaka amin'ny andavanandro izay. Misy paikady ve ny fitondram-panjakana mikasika an'izay? Ny paikady ataon'ny fitondram-panjakana miora dia efa nataontsika artoizana. Ao anatin'izany ohatra ny fanomezana an'ireo zay ny teneniko anareo tsika aty an-tanàna lehibe aty mety tsy mahatsapa an'izany. Fa misy anie ny tosika fameny ny divako tamin'ny banque mondiale mihitsy ny ampitomboana an'io miavotse any atsimo any. Raha tany atsimo any nahazo an'ilay transfert monétaire nanomboka ny début an'izao ny fanomboana an'izao mandat zao efa ny eran'ny Madagasikara no mahazo fanampiana arabola, mahazo fanampiana avy any amin'ny banque mondiale. Zany hoe tonga dia omena amin'ny vatany izy io an'ireo mponina rehetrarehetra. Tsika tsy mahazo an'izany dia tsy tsapatsika. Fa za lazaiko anao makany amin'ny faritra, na io any Tolaniaro, na io any Ambovombe, miazakazaka mihitsy ilay vahoaka hoe misaotra monsieur le président fa nahazo fanampiana izay. Mandeha ny fiarako tonga ry zareo. Tsy tsapatsika zany fa tsapan'ny olona izay mahazo an'izany. Zay ny zavatra anankiray aloha. Faharoa manarakarak'izany dia eo ihany koa ny zavatra izay ataontsika amin'ny fanafarana an'ireny vary marobe ireny, vary tsinjo, vary mora, ary hanomboka hizara indray zao tsika amin'ny herinandro. Ny akamaroan'ny olona ny sahirana amin'ireny voampartany rehetrarehetra dia ho zaraintsika vary. Ary za mihitsy no hidina ary hizaran'izy ireny satria tiako ilay manakaiky vahoaka sy mifampikasokasoka amin'ny vahoaka malagasy. Anisan'izany miora fa mbola betsaka ny zavatra izay tokony ataontsika. Izay ny teneniko hoe tandremo so diso kajikajy ny mpanao politika fa betsaka ny olona izay mahazo fanampiana sy tombony amin'ny foto-drafitrasa sy ny asa rehetrarehetra izay ataon'izao fitondram-panjakana zao. Andriamato filoha miresaka an'izay ihany tsika raha roto kely aloha ao anatin'ilay fiakaran'ny vidim-piainana teo raha sitraka ao nahita an'ilay inflation tetsy amin'ny fahitalavitra moa za taona 2024 no navoakantsika. Misy tatitra avy amin'ny banque fobe tamin'ny volana May 13 teo mino fiafianam-pilatananao Andriamato filoha nahatratra 24,4 ny tany fiakaran'ny vidin'entana eto Madagasikara nandritra n'ilay 3 volana voalohany tamin'ity taona 13 ty raha ny note izay antsoina hoe note de conjoncture moa navoaka ny banque fobe an'i Madagasikara izy io ny fahasivy ny volana May taona 13 lasa teo. Ny entana izay fihinana moa na ny sakafo ny tena nahitana izay fiakarana ambony izay izay tonga hatrany amin'ny 5,5 ary nahitana fiakarana 13,4 kosa ny vidin'ny angovo ary 12,7 ny vidin'ny vary. Manome pista kely anao Andriamato filoha anatin'izay sifra izay satria anisan'ny nandrasako ihany koa teo satria nanao bilan ny efa taona sy tapan'ny tantananao ianao nakaka moa Andriamato filoha ohatra ny tsy nahino bilan an'ny lalana sy ny bilan an-jirama za asa mety tsy adino ve sa ninina tsy nyresahana makasika an'izay ny resaka exportation makasitraka Andriamato filoha makasitraka Andriamato filoha makasitraka indrindra zay aloha zany dia fa anankiray aloha zany ny bilan an-jirama sy ny lalana na lalam-pirenena na lalana eto andrenivohitra sy ny ray voaparitany manerana Madagasikara. Zay ny sifra makasika ny vidim-piainana ny resaka taux de croissance ihany koa tonga dia ampidiriko satria ny hena ihany koa ny tany fanondranana entana sy ny volanitra tamin'ny Madagasikara zany tamin'ny fanondranana entana nadritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity Andriamato filoha raha ity tatitra ny banque fobe ity hatrany ary voakasika manokana tao anatin'izany ihany koa moa zany ireo entana fanondrana raha tsy resaka ankoatra ny lavanilitsika izay tsy haiko na efa hainao ihany koa tatitra fa lavanilina maitso zao misy mividy 3,000 ariary. Andriamato filoha ny kirao androantsika amin'ny resaka io ny enatrany amin'ny 2,9 taona sisa moa no vokatra izay naondrantsika tamin'ny volana maritra 13 lasa teo ary natratra
5,7 zany a faingo ray taona ny lavanila nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ny taona 2024 zany hoe niena zany l izy ranoarina tamin'ny tondasa be dia be ny sifra eto ampilatanana fa ny fantanina angamba dia tsotra sady mahitsy hoe inona ny vahaolana oetiny fitondram-panjakana Andriamatofiloha manoloanareo sifra zay everiko hoe saika mihiba avokoa zany a raha oharina tamin'ny tondasa sy ny fitondrana zay nyvatanana reo tompoka. Ya mikasika ny vidim-piainana aloha gasikara dia tsara fantatrao fa rehefa mbola tsy mahaleo tenytsika amin'ny famokarana ny entana zay ilayntsika fikarina eto toerana dia tsy miankina amintsika ny vidin'entana satria rehefa miresaka vary zany ianao dia misy cours mondial io indraindray io miakatra be tanareo tany amin'ireny olana tany Russie reny zao a tsika tsy dia mampiasa blé fa ny blé eny ho an'ny olona tany Sénégal niakatra be avy roeny mihitsy ny vidina blé ny vary zany a raha tsy diso a zao eo amin'ny $480 io ny tonne ka raha miakatra io dia iny ihany mitondra ny vidiny eto miakatra ny fret dia miakatra ihany koa ny vidiny eto zany hoe mizavatra zany a tsy miankina amintsika zay ny antony ny tenenantsika io tsy maintsy atao zay ahafahantsika mahaleo tena ara-tsakafo mba mamokatra ny zavatra rehetrarehetra zay ilain'ny malagasy eto toerana ihany. Resaka taux de croissance ianao i Gasikara ny source omeko anao eto dia source ny Banque mondiale satria fantatro mihitsy fa tsy maintsy ho resany Gasikara satria nareo moa tena mpanao gazety avolenta manana ny faripahaizana sy ny fahalalana amin'ny fametrahana fanontaniana sy ny analyse politique ary zay no mahafinaritra na miresaka aminareo fa fotsiny tsy ho anareo fa ho an'ny olona zay invité anareo mba chiffre tena izy avoaka fa manjary manadiso ny perception amin'ny vahoaka malagasy. Taux de croissance ny resahanao teo i Gasikara taux de croissance tamin'ny 2012 tamin'izany ala ny fitondrana satria nisy ny resaka tamin'io koa ianao tao amin'ny émission anao diso tanteraka satria misy milaza hoe moins hony ny taux de croissance zao diso tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'ny 2012 dia 3% taux de croissance tamin'ny 2012 dia nisy fitondrana niova teto tamin'ny 2018 3,2% zany hoe niotra kely nefa efa fitondrana légal tsika voasazy tamin'ny transition fa tamin'ny 2019 i Gasikara 4,4 ny taux de croissance teto Madagasikara ary mbola nampin'ny Banque mondiale ary hoe raha mitohy ny ezaka rehetrarehetra zay atao sy ny réforme zay napetraka zao raha tsy misy crise politique eto Madagasikara raha mitohy ny ezaka zay natao dia tafiakatra 8% io afaka telo taona zay ny analyse ny économiste en Banque mondiale miara-miasa anay manao an'izay ary zay ny antony eto moa satria anao ny resaka lalana teo sy ny zavatra maro samihafa zay ny antony nazahoana famatsim-bola ny edivana manokana mbola tsy nahazo famatsim-bola lehibe sy goavana mihoatra n'izao tsika noho ny fametrahana hoe reto ny fahitanay fa lahara-pamehana hampandrona ny firenenay. Ny zavatra tokony ampiana zany dia ny tatsa ny mpamboly ny mpamokatra amin'ny alalan'ireo zezika amin'ny alalan'ireo fitaovana ary zay no nazahoana famatsim-bola 87 millions de dollars avy any amin'ny FID avy any amin'ny FIDA latsiny ny programme IDA indray dia nazahoantsika famatsim-bola 227 millions de dollars zao tsika miteny zao sarotra be manao an'izany fangatahana famatsim-bola zany fa noho ny fahaizantsika mandresy lahatra dia nahazo an'izay fanampian'izay tsika ny resaka ianao tao Gasikara ny resaka lalana eto mbola misy fanontaniana fa misokatra tanteraka amin'ny fanontaniana ao tsara ho fantatsika fa ny lalana eto Madagasikara tena miaika potika avokoa miaika tena mila fanamboarana goavana ny antony dia tsotra ny antony voalohany efa antotra loatra ny lalana eto amintsika
mba tiako jerevanareo kely fa ny akamaroan'ny lalana eto efa tonga amin'le période zay hoe tena mapotika tanteraka ny lalantsika. Zay ny antony nangatana famatsim-bola tamin'ny Banque mondiale dia nazahoantsika famatsim-bola 400 millions de dollars. Ho lazaiko rehefa avy eo hoe inona ny ampiasaina an'ireo. Ao ihany koa ny resaka jiro, ny jirama ny teneninao teo satria hitany vahaolana ozy izy gasikara, tsy hitany amin'ny vahaolana dia tahiny vahaolana fa amin'ny ankapobeny. Nazahoantsika ihany koa famatsim-bola 400 millions de dollars. Tiako lazaina zany amin'izao tsika amin'ny teny zao. Efa ao ny vola 1 milliard 314 millions de dollars efa ao anamboarana ny akamaroan'ny lalam-pirenena entina anarenana ny jirama. Pour le resaka lavalava amin'izay tsika satria fantatro fa marary ny vahoaka io. Ary eo moa monsieur le ministre ny any raha misy fanontaniana tianareo reo misy ministra be dehibe tsy za rery neto raha misy zavatra tianareo amin'ny rahalahy nareo telo mianada reo zareo reo satria matoa mametraka ministra misy tompona andraikitra zay fa tsy ny filoha foana no responsable ny zavatra rehetra fa eto dia ao zareo dia afaka mametraka tsika eto inona ary ny vahaolana. Afaka tonga dia mamaly koa zany zareo. Ao izy afaka amentsika micro zareo rehefa aveo fa ohatra ka tia amaly zay nga Andriamatofilo voaresaka voatanisa teo raha atao hoe chiffre PDB miresaka chiffre foana moa itsika namoaka chiffre ianao farany teo amin'ny resaka fanamboaran-dalana fa na milaza ary ianao na mahita raha isika fa ratsy aloha ny lalana atao hoe hatrany amin'ny 20 isan-jato simba tanteraka izany lalam-pirenena izany tamin'ny vanim-potoana ny ainana faraparany teo ireny ary iloko fa mbola hiarany malagasy iray manontolo zany ny lalana nefa no anisan'ny lalandra mampiainana zany toe-karena eto Madagasikara ireny. Miresaka lahara-pamehantsika Andriamatofilo mitanisa ianao teo hoe tsy miankina loatra amin'ny Madagasikara irery anie zany resaka inflation zany miresaka vidim-bary ianao teo Andriamatofilo mampanontany tena Andriamatofilo hoe aiza ho aiza izay tena hoe lahara-pahamehana ny fitondrana izay tarihanao izay satria raha ny vahaolana narosinao faraparany teo ireny Andriamatofilo PPN 20 sambo farany aiza ho aiza mahakasika an'ireo tantsaha izay tokony hisitraka an'izay fampandrosoana any amin'ny faritra izay amin'ireo secteur primaire resahantsika fa lasa any amin'ilay fanafarana foana Andriamatofilo no voaresaka ao anatin'izay ahafahantsika miala ao anatin'izay tontolo iraisam-pirenena tsy dia miakina loatra amintsika izay za hoe zay le fanampiana anireo tantsareo fa lasa any amin'ilay fanafarana foana tsika manavatra foana ka mampisy an'ilay déficit budgétaire. Azafady Andriamatofilo anapiko an'izay ihany koa ilay fampanananasa ny olona ny anivon'ny faritra izay misy azy tsirairay avy ihany koa fampanantenana nataonao ihany koa izy mifandray amin'izay ny Abraham Razafy izay ilay hoe famokarana sy ilay fampanananasa ny olona tsirairay ny anivon'ny faritra. Ny rehetra tsisy afaka atao latsa-danja fa lahara-pamehana daholy na mikasika ny fampianarana ny fahasalamana ny akamaroany ny zavatra rehetrarehetra nataontsika dia lahara-pamehana fa ny manao zavatra koa tsy vitany ao anatin'ny hoe vao miteny ianao dia tanteraka misy fanomanana be dehibe ao anatin'izany miresaka hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo vely rano nataoko io ary vely rano tsy maintsy ho tanteraka io amin'ny herinandro asaiko nareo telo mianada ndao miaraka amiko hitokana ny RN9 tsika lalana ny resahana aloha RN9 vita tsara be ao zany lalana zany fa indrindra hijerany be voay io ny RN9 hijerany be voay tsika rehefa vita io be voay io dia ny atsasaky ny gapy zay ilaitsika amin'ny vary eto Madagasikara dia voasahany be voay lahara-pamehana zany ary rehefa tamin'ny andro ny tetezamita no ny adivako an'izany tamin'ny famatsim-bola ny bad zany hoe fa ao anatiny ny fanatanterahana an'izany fa tsy miteny anao hoe androany ny amboly vary tonga dia hitsiry rapitso hoe fa misy ny reo irrigation ny pont lava indrindra eto Madagasikara atao any Bevoay any amin'ny RN9 any koa zay ho apetrako afaka efatra herinandro farafatarany ny ametrahana an'izany zavatra rehetrarehetra zany lahara-pamehana zany Abraham Razafy
ary zany ny asa ataotsika ary zay mahafinaritra anahy ty androany ity satria anisan'ny manao mini bilan tsika hoe inona ny efa vita inona ny mbola tsy vita tsy miteny hoe vita daholy fa mahasamy laza fa tena betsaka ny zavatra vitatsika sy ny zavatra nataotsika teto amin'ny firenena. Eo amin'izay lalan'izay fotsiny tiako mariana kely andre matofilosy satria tsy fantatro ao anatin'izay fitsidiam-paritra zay noho ny asa manandraikitra ve mety mba misy fotoana mba mandeha surroute ihany ianao fa tsy fiaramanidina na angidimby foana fa tena hitanao hoe potika tanteraky tsika andre matofilo ianao nampanantena zany lalam-pirenena fa 10 zany fa tsy hanao politika antsony ianao raha tsy vita zany androany aloha tsika miandry aloha hoe aiza ho aiza isika lalam-pirenena fahafolo ny lalam-pirenena faraky amby efapolo eo ambositra fandriana mody nisy ohatrany ny asa kely fotsiny dia ohatrany nanjavina amin'izao mampalahelo le zavatra misy andre matofilo ary tsy haiko na fantatrao mitatitra fa rehefa manomboka asy ianao manao vato fototra tsy eroa miaraka amin'ny onzin fa rehefa lasa ianao dia miaramody aminao ihany koa le onzin sy ny zavatra rehetra izany ny zavatra iainany vahoaka mino fa tsy voafitaka mipiaramiasanao anao amin'izany zavatra rehetrarehetra za mihitsy ve zany le ataontsika hoe fitondrana rajoela mialatsina andre matofilo marary ny vahoaka zany marary gasikara feny soa androany misy olo tena ny vahoaka ao anatin'izao fandaharana zao ohatry ny lasa mamitapitaka vahoaka tsika manao leilamamy dia vo tsy hita miteny aminao fa reo mpandrara zay mpikojakoja lalana mialatsiny aloha fa vahiniko voatselakolo zay andre mato hajo andrianainary velo zay niaraka taminareo taloha to ohatra nefa tsy miraitsony ny lalana fa izy dia nasananao vaky batsila tao anaty fandarako fa ianao zay filohan'ny repoblika sy andre mato prime ministre lehibe ny gouvernement isaoratsika fa manatrika eto izy no nanome mibaiko fa tsy omena ny volandreo mpikojakoja lalandreo saingy nanamafy izy fa ao ihany ny vola inona ny fanazavana oentinao mahakasika an'izany lalana zavatra misy zay tena izay ve no valy babena omenao an'ireo vahoaka izay nampandananao filohan'ny repoblika andre matofilo mba mahafinaritra anahy gasikara raha sy ny olona zay mpitsikera moa zany indrindraindrindra maro hoe betsaka ny zavatra mety hoe hitatsika hoe maizina fa mba tiako tsika tsy nandray mba mijery ny mazava ihany koa mba makasitraka ny zavatra zay vita sy natao ihany koa zavatra tiako lazaina fa i gasikara dia zao resaka ianao RN13 resaka ianao hoe marary resaka ianao lalana maromaro potika eto Madagasikara voalohany aloha tsara fatatsika fa 50 000 kilomètres ny lalana zay praticable na afaka mifamezivezena tamin'ny andro ny fanjanahantany raha maka 4 ianao eto Antananarivo tonga ny Atsiranana ianao zay ny lalana nisy 50 000 kilomètres fa ny lalana praticable tamin'ny nandraisaka ny fitondrana 15 000 kilomètres zany hoe nepotika ny lalam-pirenena teto amintsika fa mpanantenana nataoko tamin'ny vahoaka malagasy anankitelo ary resaka lalana no natao mikasika amin'ny fampanantenana nataoko reo dia vita 100 meko ohatra ianao tsy nintsony ny vahoaka tany aloatra mangoro hoe ho atao izany RN 44 zany tsy nino satria zay tonga tao dia nampananteny fa zany nanao vely rano tamin'ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy vita tsy maintsy tanterahana izany RN 44 zany otokanana eto dia miteny vahoaka Ambatondrazaka fa afaka herinandro vitsy dia hitokana amin'ny fomba makotrokotroka an'izany RN 44 zany zao ny lalana RN 44 ary efa vita izy ankehitriny gasikara zay ny teneniko aloha mba zay zavatra tsara ihany koa aloha dia akasitratsika ambily be voemary zany natao anatin'ny herinandro rehefa avy ny orana zany tondra tamin'ny fitokanana an'io mifandimby zay mivady adiny roa sasany nanaovanay ambily be voemary ary ravoravo ny olona any tsisy olona afaka nasaraka nyzany zavatra asa vitatsika zany raha ambily be voemary kasika ny hoe nisy olona ozy izy ianao amin'ny fanaovana politika ane tsy magaga gasikara ny fivadibadiany
fa ny fampivadibadiany io indrindra le tsy fananana an'le loyauté, ny zavatra mamotika ny politika, tsy ny fiainana no mampisaraka ny olona, fa ho an'ny olona tsy manana sensa tsara dia ny tombontsoa. Rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana ianao dia hanohatra. Jesosy arane 12 ny olona ny savidiny fa nisy Jodasy anankiray. Ka ny anahy hoe ministra 30, raha misy ray sonjo ray Soloasa, tsy lozany ray Mamarary. Fa manaiky nefa ny ianao sa mandiso ny fanambarana hoe baiko avy aminao sy ny prime ministre ny tsy andoavana ny volan'ireo entreprise ao anatin'izay forote zay Andriamatofiloha. Kasika amin'ny Franritier dia izao ny zavatra lazaiko aminao. Satria miresaka ianao teo ny lalam-pirenena Gasikara. Le fomba fitantanana mihitsy ianao mila ovaina eto amin'ny firenena. Satria iny RN2 iny milaza aminao fa vola 40 milliards ariary nefa nanamboarana ny RN2. Tonga tany anjery ny goudron tokony ho 4 na 5 cm fa 2 cm ny ataonao zala. Dia avy eo mandeha le tomobile, mandeha ny camion, afaka 3 volana, 9 bolana, potika tanteraka ny lalana. Ny resaka fer, eto dia milaza aminao, problème amin'ny fer. Jerevana daholo BDB, misy ny tena nanao asa, tena d'accord amin'izany. Fa BDB ny asa fictif, ohatra ny fataon'ny tany aloha tany, ka tsika tsy amerina ny ratsy nataon'ny tany aloha. Nandefa mpiara-miasa amin'ny présidence, misy an'ilay hoe Digety, eo andranona ohatra moa le ry akaiky ny route de Majunga iny. Zay moa ny anarany iny andranona ohatra, andrano tapahana, na ny tapahana. Misy protection na digue eo, dia tokony hoe 600 mètres de part et d'autre no atao digue. Fa 30 mètres fotsiny digue vita ao. Nefa mahazo ny taratasy any amin'ny ministère teo aloha hoe vita ny asa, efa natao daholo ny asa. Zay ny mampabloqué atsika. Fa zao betsaka ny olona manoratra aty amiko, tena marina zany. Betsaka ny olona mitaraina hoe zay efa navita asa ary ny zavatra olana misy dia lasa voasazy daholo ny olona rehetra. Ka ito amin'ny teny, satria miteny ianao betsaka ny olona nanao fandarana atao aminao, fantatro fa mijaly raha olona reo. Ary eto zany ato ministra ny finance, ao ny tompona andraikitra tsy atokony, jerevo reo olona ny ministra ny travaux publics, reo olona zay nanao ny asa tsy rambiny, tonga dia faiziny. Fa zay nanao asa tsara kosa dia aloha daholy. Eo amin'ny 44 milliards ao angamba le vola. Ka manome fotoana anatin'ny 10 andro farafatarany fa manomboka rapitso, tokony tonga dia aloha daholo ny volan'ireo entreprise rehetrarehetra. Andriamatofiloha, mankasitraka Andriamatofiloha, ny jirama farany satria ianao teo niresaka an'le jirama dia raha roty kely amaranantsika azy satria mbola tsy nivalianao le jirama, ianao teo milaza hoe hovalianao ny antony mantsy efa miandrikendry-toana ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao. Andriamatofiloha malifaty ny délestat zany any anaturny amin'ny 9 novembre raha ohatra ka irotsaka ho amin'ny 2e mandat ianao fa mijaly loatra tamin'ity fitondrana ny tantananao aty tena ny fampitehana iainany vahoaka. Andriamatofiloha tany amin'ny propagande amina mégawatt 400 mégawatt angamba nitsaroko débat-nao tao amin'ny télévisionna malagasy tamin'izany fotoana izany no nampanatenainao parc solaire maromaro, jiro mandeha amin'ny masoandro. Tsy tsaroko fotsiny raha nampanantena Cobra moa anao tamin'ny fampielezan-kevitra na tsy nampanantena fa nisany vokatra moa zany androany tsika miresaka io fa ny zavatra iainany vahoaka androany Andriamatofiloha délestage, main frigo, maty ny télé, tsy afaka manao ny mpanao soudure sy ny maro hafa. Zany ny tena zavatra iainany vahoaka. Fa ny mampalahelo na dia tapaka aza ny jiro, midangana ihany koa ny facture ny jirama avy 2 eny avy 3 eny. Mampalahelo moa satria indray manahirana fa nareo menakafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina
asa vy tsy miasa saina amin'le vahoaka sy tia delestazy sy ny vidim-bary sy ny menaka maro zany le hena vahoaka ka raha miresaka jirama sika dia mahitsy ny fantaniako a tsy tantara sifra ntsony Andriamatofiloha fa hoy aminao hoe Andriamatofiloha Républicaine Madagasikara mba mangataka aminao a inona no nampanatenainao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka 3 androtsika mifampiresaka eo inona no nampanatenainao ary inona ny vitanao tamin'ny fampanantenana androantsika miresaka io dia inona no mbola ho ampanantenainao amin'ny propagande manaraka soratra tompoko. Voalohany Gasikara ny vahoaka malagasy vahoaka endry vahoaka malagasy tsy mamaly faty zany. Ny vahoaka malagasy dia mamaly ny soa atao azy fa tsy mampamaly faty. Ny mpanao politika no mety mamaly faty, ny mpitsikera sy ny mpanohatra no mety mamaly faty, fa ny vahoaka malagasy tsy mba mpamaly faty. Faharoa tenekeko ary matetika raha vao miresaka jirama zay eo amin'ny conseil des ministres marary io a satria ny antony dia ilaza chiffre aminao a ary tsy maintsy hitondrana vahaolana maharitra, tsy maintsy hidedavana vahaolana, tsy maintsy hitondrana vahaolana. Ny budget ny ministère iray manontolo zay anaovantsika université, anaovantsika sekoly, nanaovantsika nireny foto-drafitrasa maro be zay ny tanisantsika teo reny, eo amin'ny lany zany a eo amin'ny 1500 milliards eo. Fa ny subvention ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny jirama amin'izao tsika miteny zao 1400 milliards. Ny olona misitraka ny jirama nefa ny eto Madagasikara dia 3 isanjato monja. Zany hoe le vahoaka tena majinika au détriment any vahoaka malagasy ray manontolo ny subvention zay omentsika zany hoe tokony ho ampandroso zany tsika dia troany jirama ny volany firenena miasa ho any jirama tsika rehetrarehetra, ny etra alohatsika makany amin'ny jirama, fanampiana azitsika makany amin'ny jirama. Ary tena marina zany teneninao zany Gasikara mikakaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage. Zay efa nanome toromarika monsieur le ministre ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony farafatarana eto amintsika. Tsy afaka ataon'ny filohan'ny repoblika no sady filohan'ny repoblika ny ministre ny énergie no DG any jirama. Fa misy tompon'andraikitra ao na dia marary ny vahoaka ary dia marary ahy raha izay. Fampanantenana ozy izy ianao sy inona ny vahaolana Gasikara satria tsika mandroso sady tsy maintsy mitondra vahaolana. Zavatra tiako ho fantatrareo fotsiny a, inona moa zany ny ezaka vitatsika tao anatin'izay, ny solution hitatsika ary tsy maintsy atao dia ny famokarana jiro amin'ny alalan'ny énergie renouvelable. Tsy misy afa-tsy zay ihany. Men'Andriamanitra masoandro tsika afaka vadika ho angovo zany. Men'Andriamanitra rano tsika ary manana réserve be afaka vadika ho angovo zany. Ary zay ny teneniko atsika hoe inona ny fampanantenana ozy izy Gasikara, tsy fampanantenana fa efa ao anatin'ny action tsika zao, ao anatin'ny fanatanterahana satria efa fantatrareo tsara fa efa nataontsika ny tetikasa sahofika zay amokatra 192 mégawatts. Tetikasa Volobe efa nsoniavina tato anatin'ny tilapy ty daholo zany izay amokatra 120 mégawatts. Ny ao ranomafana efa nomboka efa signé ihany koa ny accord cadre 64 mégawatts
ary azadiny fa ny andekaleka efa nametraka ny 4e groupe tsika zay 33 mégawatt mahitsy efa nitokanatsika farany teo 28 mégawatt 442 mégawatt ny totalin'ireo ka za ny zavatra fanaovana ny hydroélectrique ohatran'io tsy vita hoe androany ianao dia vita io ary zay ny tsy nanaovan'ny olona rehetrarehetra mpitondran'io satria rehefa mifarana ny mandat dia kamo izy dia tsy ataony fa zany mifarana ary ny mandat koa zay tsy maintsy tanterahany io ary nataontsika zany le izy matsy hoe inona ny nampanantenaina Andriamatoa Filoha dia inona ny vita tamin'ny nampanantenaina ary inona mbola ampanantenaina zay mantsy le aloha tsy any amin'ny resaka amin'ny fampanantenana zao ny gasikary za milaza aminao ny mpanao politika efa mieritreritra sady ny fividianana fa ny olona tia tandrazana mieritreritra aloha zay asony vahoaka mbola tsy mieritreritra misy any amin'ny fampanantenana fa mieritreritra hoe farana ny mandako inona ny vita inona natolotra ny vahoaka malagasy ny toerana mafilohan'ny république zany titre zany ny akamaroan'ny mpanao politika titre ny dedaviny fa ny anaty ny titre fa le asa nafiloha misy ny any tiako manasoa vahoaka sy mikarakara vahoaka Andriamatoa Filoha mbola tsy tapitra ny gasikara hoe inona ozy izy nampanantenana nampanantenako gasikara dia hoe ho doubletsika ny capacité de production na ny famokarana herinaratra ny teneniko anao teo 442 mégawatt no accord efa vita zao fa tsika tsy famitaka koa efa manomboka io fa tsy ho vita zao zany hoe afaka 5 taona zany zay tena hoe zay ho afaka tanteraka ny olana ny délestage sy mifamokarana herinaratra eto a Madagasikara napetrako zany ary ny anany zavatra tena atao poko i gasikara dia ny mametraka tantara mametraka ny fotodrafitrasa zay apetraka ho an'ny taranaka faramandimby ary ny amaranako anazy ao anatin'izay zavatra ny teneninao zay alohan'ny famaranako anazy satria ny vahaolana ozy izy ianao reto vilona retraretrareto zao tsika mandefa gazoal tsy fatatsika akory hoe afirina ny délestage mandefa gazoal tsika ohatra ny amin'ny faritra retraretra dia mitenitsika tokony ampidinana mandritra ny adiny 5 ny jiro any fa indraindray adiny 2 dia makaiza ny gazoal inona ny zavatra mitranga zany ny zavatra olana lehibe mba hahafahana miady amin'izany zany dia inona ny fampanantenana ozy izy ianao nampanantena i gasikara ary eto tsika mbola tsy tapitra ny mandahako mbola misy herinandro na volana vitsivitsy io dia izao ny zavatra ataotsika ny toerana zay misy 7 eto Madagasikara eto alève témoin ary eto anatria mandre ampanjaka olobe satria misy any amin'ny faritra any aminareo mandrapatonga ny farany taona tsy maintsy mahazo parc solaire ny akamaroany ny district eto Madagasikara aka ohatra vitsivitsy aloha tonga dia anatsimina ao anatin'izany Ambovombe Androy Bekily Tsiombe Beloa Ambosary Ampani Betsioky Farafangano Vangaindrano Vondrozo Midongy Befotaka Vohipeno Ikongo Vohibe Iakoro Manakary Mananjary Nozivarika ary eto Antananarivo azo parc solaire avokoa any Ambatondrazaka Nosy Anala Andilameny any Ambato Finandrahana Ambositra Marilambo Atanambaomanapotsy Brigaville Vatomandry Mahanoro Sainte Marie vao nandehanako teo Soneranivongo zany rehetrarehetra zany gasikara tsy fampanantenana fa ao anatin'ny action efa vita ny ministère ny appel d'offre mikasika an'izany ary alohan'ny farany taona dia tonga eto Madagasikara ary tafapetraka ny akamaroany ireo parc solaire zay ny teneniko anao Andriamatoa Filoha atao anatin'ny 3 herinandro dia tsy hisy ny délestage araka nambaranao miaraka amintsika eto moa Andriamatoa ministra ny Angovo mahakasika an'izay asa raha metra-pialana ianao Andriamatoa ministra afaka 3 herinandro raha ohatra ka tsy tanteraka izay baiko apetraka ny Filoha Rajoelina izay mahakasika ny fond routier Andriamatoa Filoha nyresahanao teo aty amin'ny taona maromaro vao manome baiko indray ianao amin'ny fandoavana an'ireo mpandrarano akasika ny fond routier ireo nanatanteraka an'izay miresaka chiffre foana moa nareo teo Andriamatoa Filoha fa raha ny zavatra iainan'ny vahoaka aloha ny zavatra tena iainany
miresaka tarimarika, miresaka tetobola isika, fa raha ny zava-misy ny resahana Andriamatoa miainga avy eto Antananarivotsika ho any Toamasina, raha lalana natao tao anatin'ny adiny enina adiny fito teo aloha, adiny 12 amin'izao fotoana izao adiny 13 vao vita izany lalana makato Antananarivo makany Toamasina ary tadidiko kely Andriamatoa fa nisy fampanantenanao tao anatin'ny fandarana manokana efa niarahantsika teto ny fidinanao tamin'izany fotoana izany ary fampanantenana nataonao mahakasika an'izay fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina izay. Miresaka ihany koa ianao Andriamatoa ny JIRAMA 1400 milliards d'ariary de subvention betsaka zany, vola tsy tokony tsy forohana zany, tetibolan'ny gouvernemanta iray manontolo no resahana ao anatin'izany. Aty anatin'ny 5 taona latsaka hitondranao, tsy porofona tsy faiza mitantana ve zany Andriamatoa satria ianao aloha no fantatry ny olom-pirenena rehetra, ianao no fidin'ny vahoaka fa tsy nifidy prime ministre izy, tsy nifidy ministre izy. Ya, ny faiza mitantana efa nipofotsika teo ny chiffre sy ny mesure izay notenenina Abraham Razafy ary tsy iverenako intsony. Ny olana misy fa tsy maintsy mitondra vahaolana isika. Anisan'iray satria mbola niresaka JIRAMA ianao teo, manofa groupe any JIRAMA ary misy groupe ao zany hofaitsika eo amin'ny 40 millions de dollars eo ny ofany mandritra ny herintaona. Mpamokatra herinaratra anankiray io, zay ny nahatonga anany teny hoe andao tsika hividy groupe ary efa mandroso be ny asa fametrahana an'izany groupe ho ampiasaintsika zany. 29 millions de dollars ny groupe mividitsika 105 mégawatts, zany hoe tapataona zany dia efa niverina ny vola, anisan'ny ezaka zany. Fa zany Abraham Razafy tsy miteny anao androany dia tonga zany rapitso. Fa misy fandaminana na ny manao an'ny installation an'izany fametrahana an'izany ary efa misy herintaona sy tapany. Fa tsy maintsy ho tanteraka izay, zany hoe ny zavatra ataontsika amin'ny JIRAMA dia miréduire na manena ny perte technique, perte économique, tsy maintsy ahenantsika izany zavatra rehetrarehetra any. Milaza ianao hoe potika ny RN2 lalam-pirenena makany amin'ny port lehibe indrindra eto Madagasikara. Tena marina zany. Fa zay ny Abrahama no mahatonga antsika nametraka hoe andaontsika ametraka ny autoroute voalohany eto Madagasikara. Tsy maintsy mila olona manana vision ty fireneny ty. Manana vision, manana fomba fijery lavitra. Ary zay ny teneniko anao hoe si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Raha tsy fantatrao ny asa atao androany, dia fantatrao rapitso sy ravakapitso. Efa mandeha ny autoroute. Ary tsy maintsy vita io. Fa inona ny tombony azo amin'izany? Marina ny teneninao teo i Abraham. 370 km ankehitriny mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Atao mandritra ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 12 mihitsy izy ankehitriny. Fa ny tracé vaovao ny autoroute 250 km. Iny le teneniko hoe atao anatin'ny adiny roa sasany. Teneniko moa monsieur le gouverneur hoe monsieur le gouverneur miantso anao amin'ny enina maraina. Amin'ny vato sasany ianao tonga eto Ambotsoroa, eto Iavoloha, miara-miasa amiko. Rehefa vita ny autoroute. Zany ny zavatra ataontsika Abraham, fa ny resaka coût économique ao anatin'izany. Sao dia lazainareo indray mantsy hoe fisehosehoana, tsy hoe raha hoe zay tsy mba misehoseho fa miasa. Miasa zay. Zay fandraisanareo azy any, an'izay olona mandray anazy zay. Fa ny anay asa ny ataonay. Teny anao an carburant rehefa vita io, autoroute 53 litres ny tomobile majinika. Ankehitriny eo amin'ny 260 000 ariary eo zany. Fa rehefa vita ny autoroute 37 litres fotsiny. Zany hoe eo amin'ny 180 000 ariary eo. Zay zany ny coût économique. Ny transporteur afaka manao aller-retour intelo raha indray mandeha fotsiny ankehitriny. Zay ny Abraham teneniko anao hoe aleo tsy le zavatra mba mahafinaritra anany mpanao gazety, raha tsy le zavatra le petina raha eo anatin'ny taratasy no jerevana, fa aleo mba le fotsy afotsiny taratasy ray manontolo, tsy le asa soa vita no mba tenenitsika sy akasitrahana. Ho tratra ve
hotratra avy andre matofoloha ny 20 kilometatra nampanantenaina tamin'ity taona 13 ity. Io rehefa manao zavatra ianao i Abrahama, tsy maintsy misy foana ao ny aléa climatique, ny aléa technique. Fa ny zavatra afaka teneniko any Abrahama, tsy maintsy vita autoroute io, tsy maintsy ho tanteraka ohatra ny namitatsika ny RN 44, ohatra ny nanaovantsika Ambilobe Vohemar, ohatra ny fampanantenakina zay efa azo ihany koa ny famatsim-bola ankehitriny, ny anaovana ny RN 10 zay lalatany hatramin'izay ny RN 10 zay mampitoy any Andranovory, mandalo any Betioky, mandalo any Ejeda, mandalo any Ampania, mandalo any Beloa, mandalo any Tsiombe, parapatonga any Ambovombe. Gasikara, mihoatra noho le fampanantenana satria anao ny teny mihoatra lavitra noho ny fampanantenana zay napetraka izany tetikazy zany. 400 millions de dollars vola zay zao fitondram-panjakany zao no anégocie an'izany tamin'ny Banque mondiale. Ary tsy laingy zany teneniko anareo zany fa zavatra efa marina. Miandry ny appel d'offre tsika dia manantanteraka an'izay zavatra zay. Andriamatofiloha miala tsiny aminareo minalahy adiny ray ora sasany neritreretina ny vinavinaina tamin'ity fandarana ity nefa atao voaloha hevitra ray sy tapany zay rizy miralahy no ndresadresantsika teo ngamba mety mbola tsy atsasany akory aloha ngamba ezahantsika foezina satria mety efa reraka ihany koa mpijery atsika mbola hiasa raha pitso maraina fa Andriamatofiloha amin'ny 13 ny volana aogositra andray ny lalao nosy. Raha ny hitanay aloha mijery tomba maso amin'izao fotoana izao dia miaya ny olona hoe sao afa-baraky Madagasikara amin'ny fandraisana zany lalao nosy zany fikarakarana ohatrany mbola tsy hitanay mivaingana hoe inona zava-misy entseroa fandraisana ireo vahiny, ireo atleta sao afa-baraky isika malagasy amin'izay fandraisana izay aiza ho aiza ny fipetraka izay Andriamatofiloha. Ya, misy ny tenin'ny soratra masina hoe tsy avelako afa-baraka ny firenenao. Tsy ho afa-baraka tsika i miora ary ho vita araka ny tokony ho izy sy ny vinavina rehetra zay ataontsika ny lalaon'ny nosy. Zay ny teneniko hoe ame ohatra ray ianao satria maromaro ny discipline zay apetraka ao anatin'izy io fanavozana ny ministra moa io tompona andraikitra amin'izany fanavozana ny ataontsika ny gymnase rehetra zany anatrika ny Jeux des Îles tany Maurice fa ataontsika avy folo eny fa tsy tenenako mitovy an'izany ny Jeux des Îles eto Madagasikara na io amin'ny fandraisana na io amin'ny organisation fa ny olana fotsiny rehefa misy zavatra ohatran'izao dia tokony maray fo maray saina ny rehetra fa ny Jeux des Îles ane miora misy olona manaratsy atsika mihitsy any amin'ny kizy any hoe tsy ho vita io fa tokony annuleny. Misy olona tsy maniry mihitsy ny ahafahana manantanteraka an'io Jeux des Îles io eto Madagasikara. Fa za miteny anao ny stade ny kianjan'ny Bariazo ao no ataontsika ny fanokafana ny lalaon'ny nosy. Io kianjan'ny Barea io 22 000 place io teo aloha fa navozintsika dia 44 000 place izy zao zany hoe double zany ny capacité fa ny olantsika dia hoe ahoana ny mbola ampidirana an'io satria tsy ombon'ny olona ao ary zay no sarihako ny sainao hoe misy olona milaza ny ho any hoe raha tanteraka ny nofinofy dia ho arodana ho averina ohatrany taloha io Barea io fa tena ny antso an'Andriamanitra Andriamanitra anao androdana zany hoe raha raisina amin'ny akabeany zany dia hoe averina ohatrany taloha zany dia hoe averina 20 000 place indray zany arodana koa ny Anatrova
tena ohatrany mampiorokodro zany raha olona tia fanatanjahantena tsy manao an'izany ary zay ny teneniko hoe mila fifanajana tsy ampy eto amintsika eto amin'ny firenena ary zay ny teneniko anao io ary rehefa tsy omby io a dia za ohatra ny mahita hoe tokony mbola ampiana hitarina indray akatona ray manontolo a mba ho betsaka kokoa ny olona miditra ao anatin'izany a kianjan'ny barea izany fa kianjan'ny barea ny resahana anisany nanamarika anahy tamin'ny fety pireneny tamin'ny fety pireneny tamin'ny 2019 i Paul Kagame no niinvitentsika teto nasaintsika manokana nahafinaritra be ny fety fa tsy ombytsony le kianja dia mifanosika ny olona ampolony maromaro ny maty tena maloka tamin'ny fiainako zany vita ny fety a zay mivady a lasa nakany amin'ny hopitaly nijeran'ireo olona naratra dia teo any teny hoe nakipoko ny masoko Andriamanitra tsy tiako misy raha latsaka intsony ao amin'io kianja ny barea io kianja ny mamasina izy tamin'izay kianja ny barea zay no natonga atsika nanitatra ary zao manaraka fenitra iraisam-pirenena anisan'ny kianja lehibe indrindra aty amin'ny Océan Indiana io kianja ny barea io ka ninonina hevitra tsy mitovy nisy olona nijery baolina atao mpanohatra dia nanoratra anahy izy hoe monsieur le président tsy mitovy hevitra tsika fa akasitrahako ny zavatra nataonao dia mahafinaritra anahy amin'ny fomba fisainanao a olo-dehibe zany a mpanohatra zay ny teneniko hoe nazary miditra amin'io kianjan'ny barea io misy fierté les grandiose zavatra lehibe zany ny zavatra nataontsika ka mikasika ny jeu des îles io miora ho totosa ho tanteraka ary ho vita somatsara araka ny tokony ho izy a ny fanatanterahana ny jeu des îles eto Madagasikara. Resaka rova ihany koa ianao teo azafady tompo resaka momba ny rova ihany koa ianao teo Andriamatofiloha reto ny Tangalamena Printsy Printsetsy olobe eny anivon'ny faritra tsirairay avy a ianao ihany koa nanandratra ny resaka kolotsaina ny rovan'ny Madagasikara vao nisokafana iverenina ho tsidian'ny be sy ny maro vao tsy ela izay a misy ihany koa milaza fa tsy nety nanaovanareo fitondram-panjakana tarihinao Andriamatofiloha an'izany fanarenana izany ireo pitsopitsony moa zany tsy hidirako a fa ahoana ny fahitanao an'izay indray mikasika ny rovan'ny Madagasikara dia tsapantsika vazaha dia tena tsy ny resaka tantara sy ny vakoka anisan'ny mamelona ny tantara ny fanamboarana nyo rova ny Madagasikara io tamin'ny 1995 no may anie ny rova ny lapa rehetra tao anatiny 1995 ny fitiavan'izany porofona miasa fa tsy atao ambava fotsiny ary noho ny fitiavana ny tantara noho ny fitiavana ny ireo vakoka eto amin'ny nosy vita matsara ankehitriny ny lapan'ny Besakana ny lapan'ny Mahintsy ela fanjaka ny trano vola ny lapan'ny Manampisoa nasiana fanavozana avokoa ny lavenina zany zay zany tiako lazana aminao hoe azakivy-tsika malagasy na misy ary miteny hoe mahandro tsika na misy miteny hoe tsy tahafarina tsony tsika na ny lavenina ary vitatsika nanangana anazy ka raha manam-pinono tsika tsy maintsy vitatsika manarina amin'ny Madagasikara ny olona miteny a akoatran'izay dia tsy manisy asiny ny tantara tsy manisy asiny hoe andrava mora anie no miteny fa tsy tia ny vahoaka malagasy tompoko zany olona mpandravo zany tsy tia ny vahoaka malagasy za miteny aminao ary eo anao Gasikara moa dia miteny aminao hoe isy any natiorna fa za mino fa tsy ny fahaizan'ny olona tsy ny habeany fa tsy ny taonany fa olona manana fahendreny olona manana vina olona manana fitiavan-tanindrazana zany ny ilain'ity firenentsika tety